Zava-dehibe ho an'ny mponina any amin'ny tampany Antsimo ny faritra Antsimo andrefana iny ny fisian'ny hôpitaly Zoara izay vao nitokanana ny farany herinandro iny. Mahatratra 20 ka hatramin'ny 30 isam-bolana ireo olona mandalo fandidina eto amin'ny toeram-pitsaboana. Zahay zany dia manao ny chirurgia anisan'ny tena mampiavaka anay zany zao ny fanaovana ny prostatectomie zay tsy mampiasa rano fa tonga dia didina am'izao dia anisan'izany koa ny rétroplastie ny olona tsy afaka mamany reny dia ny vehivavy zay tratran'ny mamany lava na hoe vaginal fistula, chirurgie générale rehetra koa zany zahay amin'ny fandidina amin'ny resaka tsinay, chirurgie orthopédique sy ireo karazana fandidina maro samihafa dia ohatr'izay ihany koa moa zany hoe manao resaka projet maternité miaraka amin'ireo vazaha docteur fort Madagascar zay mpamatsy vola zay rehetra amin'izao zany dia tsy ando avam-bola fa prise en charge andreo zany ny olona atao césarienne eto amin'ity hôpitaly ity ohatran'izay ihany koa moa zany resaka hoe programme manaraka dia hoe ahita hatrany amin'ireo CSB2 zany zay fomba fiasa zay dia mandefa ambulance hatramin'izao zany aloha dia nitazo anisan'ny mbola anakiraika mamely ny fièvre typhoïde na ny arety pivalanana dia ny infection respiratoire aiguë na ny aretin'ny tratra. Na dia ao zany fahazoana ity trano fandidina eto Fotadrevo ity dia mbola olana ho an'ireo mponina any sy olana ho an'ny fampandrosoana ny fahasimban'ny lalana.